Iny avy dia amin'ny kafaliana indray no antsoin'ny fandarana meteo ao tokantranonao amin'izao alina izao manolotra ny arahava tompo-kilasy tompo-vavy. Dia azo orana hatrany amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara iny, mahazo ny an'ity amin'ny ilany andrefana iray manontolo ato anatin'ny 3 andro avy, fa ho bebe kosa ny rotsakorana ny alakamisy ho avy izao aty amin'ny distrikan'ny Ranohira sy ny manodidina azy. Mahakasika ny maripana indray dia misy fiakarany amin'ny ankapobeny eto amin'ny nositsika manomboka ny alakamisy izao. Raha ny eny an-dranomasina dia somary ho avy ny onja vokatry ny alon-drano amin'ny morontsiraka manomboka etỳ Toliara hatrany Taolagnaro any, ka mila mailo noho izany ny fampiasa ranomasina amin'ireo faritra voatonon'ireo. Mafimafy kosa ny fitsokan'ny rivotra ao amin'ny Rapitso ny any amin'ny tendrony avaratry Madagasikara, tahak'izay koa ny tendrony atsimo sy ny etỳ amin'ny faritry ny afovoantany. Dia indro arosanao manaraka izao ny mety toetry ny andro amin'ny Rapitso. Ho amin'ny maraina anorana tandrifin-drahona indray ny atỳ amin'ny faritra Mivadivavy Fitovinany, atsimo Atsinanana sy Taolagnaro aty, tahak'izay koa ny faritra sasany ao Abongolava sy Melaky ary Menabe. Ho malomaloka ny andro ny atỳ amin'ny faritry ny afovoantany, tahak'izay koa any atsimon'ny Madagasikara any amin'ny Nosy be sy Sambrano ary atỳ Atsinanana, fa ifandimy ny rahona sy masoandro na ibalika be ny masoandro ny amin'ny faritra sisa. Ho amin'ny Rapitso tolakandro indray anorana tandrifin-drahona ho anareo any amin'ny faritra Nosy be sy Sambrano iny, tahak'izay koa any Mivadivavy Fitovinany sy atsimo Atsinanana ary Anosy, mahazo ny Melaky, Menabe sy ny atỳ amin'ny ilany andrefan'ny afovoantany iray manontolo, fa somary aka endrika orana tandrifin-drahona arakotroka kosa izany any atsimo andrefana sy Andohany, ary ifandimby avokoa ny rahona sy ny masoandro ny amin'ny faritra sisa. Mahakasika ny maripana indray dia tsy dia misy loatra ny azo lazaina, fa mbola mafana hatrany isika eto Madagasikara. Ho amin'ny Rapitso maraina izao raha ho jerentsika manokana ny maripana dia 13 hatramin'ny 14 degré ny atỳ amin'ny afovoantany ety, ny any amin'ny morontsiraka any dia mandina 20 hatramin'ny 13 degré Celsius. Ho amin'ny Rapitso tolakandro indray izao ny maripana ambony indrindra dia mananika hatramin'ny 14 degré Celsius be izao any Maheva tanàna sy ny faritry Antsohiany. Dia ndao ary entiko kely hivoaka ivelan'ny Madagasikara ianao amin'ny alalan'ireto oviana ny toetry ny andro manaraka reto. Ibalika be ny masoandro amin'ny Rapitso any Paris, Johannesburg, ifandimy ny rahona sy masoandro amin'ny Rapitso any Milan sy Nairobi, anorana tandrifin-drahona arakotroka kosa ny any amin'ny faritry Bangkok any. Dia ho amin'ny Rapitso hatrany dia ifandimy ny rahona sy masoandro ny Comores sy Seychelles, ibalika be masoandro ny La Réunion, anorana tandrifin-drahona kosa any Maurice. Dia hatreto indray raha aloha no mifarana ny mety eo antsika eo amin'ity alina ity, mametraka ny mandra-peona tompo-kilasy tompo-vavy.